tahaka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy zay antsoina amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay eo, fantatray tokoa fa tsy misy na dia ray aminay aza mahay mampitombo ny andro iainanay na dia segondra ray monja aza. Fa ianao rery ihany Jesosy no tompon'ny fahavelomana. Ianao ny afaka natanteraka hanome tombonandro fahavelomanao anay tsirairay avy. Izany isaoranay ianao Jesosy malalo satria fantatray fa ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola nahavelomanay toy izao indray ka nahatratraranay ity maraina vaovao ity indray. Misaotra Jesosy fa mbola afaka iombom-bavaka miaraka aminao eto indray zahay, mbola afaka idera sy ankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao indray zahay satria Andriamanitra masina sy be voninahitra ianao. Misaotra indrindra ihany koa Jesosy mbola afaka ihany koa zahay andre ny afatrao zay mampitombo finoananay, ny afatrao zay manolo lalana anay, ny afatrao zay mampahafantatra anay bebe kokoa momba anao. Ko mangataka aminao zay Jesosy malala, fenoa ny fanahy masinao reny tokantrano rehetra zay mandray anao amin'izao maraina izao. Fitosy ny fanahy masinao ihany koa zay rehetra mangetaheta iain'ny teninao Jesosy. Mba hahafahanay tokoa tena mifantoka tsara, mahatakatra zay tena tianao ambara, ary koa hahafahanay mitahiry zany ao am-ponay ary ampiatra zany ao amin'ny fiainana iray manontolo. Zay rehetrarehetra kosa tompo fanahy ratsy mangala teny sy mpanelingely dia didina sady amin'ny anaranao masina, tsy anan-kery tsy anam-pahefana amin'izao fotoam-bavaka masina izao. Fa ho levonina ho any farimy rehetra avy Jesosy may mandrakizay. Dia mitenena ara Jesosy fa vonina iain'ny fampianaranao indray izay mpanomponao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola mpifaliana mandrakariva ny havana no erabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo, ary koa mbola hanononana ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny Ezekela. Bokin'ny Ezekela toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Bokin'ny Ezekela toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe: ry zanak'olona, inona no ioarany itony taom-boaloboka no ny azo rehetra dia ny sakely voaloboka izay isan'ny azo any anala. Momba fangalana azo tsara zavatra kory va izy, na mba fangalana fiantonan-javatra? Indro tsy mpany anaty afo atainy izy, ny laniny roa ho levon'ny afo ary ny tena no may. Ka moa azo atao zavatra kory va izy? Indro fony izy mbola tsy nahafahana aza dia tsy azo natao zavatra, ko maika fa rehefa levon'ny afo sy may izy. Koa izao lazainy Jehova Tompo, toy ny taom-boaloboka amin'ny azo any anala izay natolotra taina, dia toy izany no anoloroko ny mponina any Jerosalema. Ary anandrina azy ny tavako hiala amin'ny afo izy, nefa ho levon'ny afo indray. Dia ho fantatrareo fa izao no Jehova raha manandrina azy ny tavako, ary ataoko lao ny tany noho ny afibadiany tamiko, ho Jehova Tompony maro. Amen. Izany teny izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana, angalantsika vatsim-panahy, tsy ho an'ny androntsika androany ihany fa ho an'ny andro iainantsika ray manontolo tokoa. Raha mandinika tsara isika ry havana dia ity toko 5:10 ity no toko fohy indrindra ao amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany, satria dia andininy 9 fotsiny dia tapitra eo andin'io Ezekela 5:10 io. Ary zany toko 5:10 zany dia ny fifampiresahan'i Jehova sy Ezekela no hita ao. Iteto koa ry havana fa noarin'Andriamanitra amin'ny sampam-boaloboka ny mponina Jerosalema. Ary any amin'ny bokin'ny Isaia ihany koa, Isaia toko 5 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 dia mbola milaza fa Andriamanitra dia nanohitra ny zanak'Israely ho toy ny tany voaloboka. Mba fantatritsika moa ry havana fa matoa ny Tompo manao izany fanoharana izany, dia satria fantatsika
fa ny voaloboka dia voankazo midoroboka tsara tarehy tokoa. Ary rehefa mamoa koa izy dia tena mamoa vokatra tsara sady mamy no lehibe. Zany hoe ny voaloboka ry havana dia anisan'ny voankazo tena sarobidy tokoa amin'ny voankazo rehetrarehetra. Ary zany mahasarobidy ny voaloboka izany mihitsy no nanoaran'Andriamanitra ny zanak'Israely ho toy ny tany voaloboka, ka nokolokoloany fatratra ary narovany tamin'ny zavatra maro saosimba, satria tena tiany tokoa ny tany voaloboka ary mba tiany koa moa vokatra tsara sady mamy. Dia toy izany no nirian'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, tena mba tiany koa androtsana fitahiana, androtsana fahasoavana, ary tsy izany ihany fa tena tiany ihany koa ho tonga fitahiana ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy. Izany hoe nofidiny mihitsy ny zanak'Israely mba ho tonga mpanompony mahatoky, ho tonga vavolombelony fahatsarany sy ny voninahiny manerana n'izao tontolo izao. Kanefa na izany aza dia asehon'Andriamanitra tokoa ry havana, fa raha noarin'Andriamanitra ho toy ny voaloboka ny zanak'Israely dia noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy, fa tsy akory hoe tena niavaka tamin'ny firenena rehetra akory ny Israely ka dia afaka irearea sy avonavon-kevitra na koa hevitra azo ho ambony mihoatra noho ny firenena hafa sasany. Tsy ry havana, fa tena nabaribarin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahatelo tokoa ka nitenenany hoe moa mba fangalakazo atao zavatra akory va izy, na koa fangalana fiantonany zavatra. Zany hoe tena tsy misy ilana azy mihitsy ry havana, tena tsinona mihitsy izy raha tsy nikolokoloan'Andriamanitra, raha tsy nosoavin'Andriamanitra. Lesona lehibe tokoa no azontsika raisina amin'izany. Zany hoe raha toa ka nosoavin'Andriamanitra re isika, raha toa ka nomen'Andriamanitra fitahiana be dia be re isika, na koa napetrany amin'ny toerany ambony, na any amin'ny toeram-piasana izay misy atsika izany, na any am-piangonana izay misy atsika izany dia zao, tandremy sao miavonavon-kevitra, tandremy sao mihevitra antsika ho tena zavatra, na koa mihevitra antsika ho ambony mihoatra noho ny hafa ry havana, ka dia hanamavo ny hafa isika, hanao tsinotsinona ny hafa isika. Aza adinontsika mihitsy ry havana, fa fahasoavana ny eny nametrahan'Andriamanitra atsika amin'ny toerana izay misy atsika io nofidiny nantsony isika matoa tafapetraka amin'ny toeram-panompony io, na any am-piangonana izany, na any amin'ny toeram-piasana izany. Noho izany dia tsy anjara atsika mihitsy ny hevitra ny tenantsika ho ambony na tsara kokoa noho ny hafa ka tonga atsika irearea fatratra. Noho izany ry havana, isika kristiana rehetra tsy misy akanavaka, raha nomen'Andriamanitra andraikitra isika na koa nomeny anjara asa fanompona dia tokony hanatanteraka an'izany amin'ny mpitiavana, amin'ny tsi-po ary amin'ny fahamarinana ihany koa. Tandremy sao tratran'ny fankapanahy ka ho lany andro amin'ny fifampijerijerena na amin'ny fampitsikerana amin'izay zavatra ataon'ny sasany fotsiny. Tsaroa foana ry havana, fa ny antony antsonantsika eo amin'ny toeram-panompony io na inon'inona anjara asa fanompona izay nomen'Andriamanitra atsika ao am-piangonana ao dia tadidio, fa irin'ny tompo isika hampandroso, hampiroborobo ny fiangonany, fa tsy sanatria ry havana hitondra korontana na savorivory. Ka aoka ho adzaina izany antso masin'Andriamanitra ataony amintsika izany. Raha tena mahatsiaro tokoa aza isika hoe voaloboka napetrak'Andriamanitra amin'izao tontolo izao mba ho vavolombelony marina tokoa, raha tena nanaja ilay antso, ilay safiry nataon'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy tokoa aza isika, ka namahitrahany antsika an'izany andraikitra sarobidy izany. Moa ve tena tantarakitsika izany ry havana, tena tanterakitsika tokoa ve izany asa fanompona izay napetrak'Andriamanitra amintsika izany. Samia mandiny tena dia mamalia azy ao am-potsika tsirairay avy. Eo amin'ny toerana ampotsika an'Andriamanitra koa ry havana dia tokony hitandrina tsara isika, mba tsy hanao fanoharana ho an'ny tenantsika voalohany, ary koa tsy hanao fanoharana amin'ilay toerana misy atsika amin'ny olo-piafa, amin'ny mpiara-manompo, ka manjary mihevitra ny tenantsika ho mendrika kokoa isika noho ny hafa, ho mendrika kokoa isika noho ny mpiara-miasa amintsika na ny mpiara-mpanompo amintsika. Zavatra tena misy ane izany ry havana, raha ny hoe ao am-piangonana fotsiny no raisiko ohatra, mbola be dia be ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mihevitra, fa rehefa tena mpiandry antaonany maro izy, efa tena diakona antaonany maro izy, dia mihevitra ny tenany
ho ambony fahaizana kokoa noho ny hafa, mihevitra ny tenany ho ambony fahalalana bebe kokoa noho ny hafa. Tsy ariavana, tsia fa ny asan'Andriamanitra dia asan'ny lanitra, asa mahatahotra. Noho izany tsy maintsy atao amin'ny ovitra sy ny tahotra mandrakariva ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 3:7-10 dia misy tiafatra nataon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ao Laodikia. Laodikia mantsy ry havana dia tanàna tena mpanan-karena be tokoa, ary manana ny maha izy azy tokoa izany tanàna izany. Noho izany dia mahasaky mihitsy ny mponina tao, nasaky ny reherea fatratra, ary mihevitra hoe tsy manan-java mahory. Lamina tsara avokoa ny fiainana, tsy misy zavatra nampitaintaina, dia tsy misy tahotra, tsy misy henatra ny firehereana. Mampalahelo anefa ry havana dia zao, amin'izao fotoana iainantsika ankehitriny zao, dia mbola be dia be tokoa ny olona manana an'izany toe-tsaina mitovy amin'ireo mponina ao Laodikia ireo. Ny hevitra ny tena ho manan-karena manefoefo angamba, na ny hevitra hoe tsy manan-java mahory, manana ny zavatra rehetra, handika dia manao tsinotsinona ny hafa. Ny hevitra ny tena no ambony kokoa noho ny hafa, tena tsy mitsitsy vava voaka mihitsy, ka na dia fantatra zao ara-fa mandratra ny namana. Tsy fantatritsika nefa fa isika reo mireharehare mihitsy, isika mihitsy no itenenan'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 3:7-17 hoe kanjo tsy fantatrao fa ianao lay ory indrindra sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Izany no ilazan'Andriamanitra ny olona prerery havana. Izany no ilazan'Andriamanitra ny olona mpiavina avo-kevitra, ny olona manambony tena sy manamavy ny namany. Ny antony mahatonga an'izany ry havana dia ny tsy fahafantarantsika ny lanjan'ilay antso sy ny fidianan'Andriamanitra antsika, mba hipetrahantsika eo amin'ny toerana misy antsika io. Tsy tsapantsika angamba fa raha ny fidy asy ny fidy anao ane Andriamanitra, raha ny antso asy ny antso anao ane Andriamanitra, dia ambany amokarantsika be dia be, ary koa ahafahantsika mampandroso ny ambaindain'Andriamanitra bebe kokoa. Koroaranandroso sy miroborobo ilay fiangonana nisy antsika, fa tena nantsiary manana andraikitra tamin'izany fampandrosoana izany ve isika satria teo amin'ny asa fanompoana maro isan-karazany izay nataontsika izany, na teo amin'ny fitoriana ny filazantsara'Andriamanitra izany. Raha ny teto mantsy ry havana, ny zanak'Israely dia hita fa tena nanao atsirambina ilay antson'Andriamanitra nataony tamin'izy ireo. Handika dia tsy tanteraka tsakany sy andavany ny andraikitra rehetra tokony izay tokony nataony. Ary izany dia hita ihany koa ao amin'ny 14 sy ny 17, fa tena naverimberina ho azy tokoa ny teny hoe afo. Inona moa ny tena tian'Andriamanitra ambara amin'io teny hoe afo io? Ny tian'Andriamanitra ambara amin'io afo io ry havana dia ilay fitsarana hiantra amin'ny zanak'Israely noho ny fahatezeran'Andriamanitra, satria nivadika tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary eo amin'ny 17 dia milaza fa tsy ataon'Andriamanitra afabela mihitsy ny zanak'Israely, fa miala amin'ny afo iray izy dia ho tratrany ny afo iray hafa indray, satria niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, nandiso fanantenanan'Andriamanitra. No heverin'Andriamanitra tokoa mantsy fa ho toy ny voaloboka mobe ireo zanak'Israely reo, kanjo dia nivadika tamin'Andriamanitra izy. Any amin'ny testameta vaovao ry havana dia hoy Jesosy hoe izao izy ny voaloboka fa ianareo ny sampana. Izany hoe sampa-voaloboka nataon'Andriamanitra ifandray tanteraka amin'ny Jesosy Kristy isika hamaha kristianina antsika. Kanefa tena mba mahatsapa tokoa ve izao sy ianao? Tena mahatsapa tokoa ve isika ry havana fa nifandray tanteraka tamin'i Jesosy satria? Mba tena nahatsiaro tokoa ve isika hoe rantsana sampa-voaloboka tena namoy tokoa ve? Eo amin'ny andavanandrom-piainantsika ihany ry havana no ahafantarantsika izany, satria arakaraka ny fandraisantsika amin'ilay fody voaloboka, izany hoe Jesosy no mahatonga antsika ho tonga voaloboka miaina tsara, mahazo hery, ary tsy hijanona eo amin'ny toerana io ihany, fa tsy maintsy hampita ihany koa any amin'ny ankonantsika rehetrany, any amin'ny mpiara-miasa amintsika rehetrany, eo amin'ny mpiarabelona amintsika rehetra ihany koa. Ka tena ho tonga tokoa isika ho voaloboka tsara sady mamobea ho an'ny fanjakan'Andriamanitra iray manontolo. Ny voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany hivavaka isika. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay eo, faly izahay
faly sady menatra sy mangaia ihany koa Jesosy satria mbola nitongavany zao afatra zao ndray tamin'ity maraina vaovao ity. Nampatsahivinao anay Jesosy fa masina loatra tokoa re ilay safidy lay antso zay ataonao aminay tsirairay avy. Ahafahanao mametraka anay amin'izao toeram-panompona misy anay izao. Satria nirinao fatratra tokoa izahay mba hamoa be dia be toy ny voaloboka. Ary izany indrindra tompony mahamenatra anay satria tsy takatry ny saina mihitsy ny lanja sy ny fahamasinan'ilay antso nataonao taminay mpanomponao. Izay antony lehibe tokoa nametrahanao anay amin'izao toeram-panompona izao. Mifona Jesosy tena mifona sy mibabikely eo anatrehanao. Tsaronay mihitsy tsy tsaronay tokoa Jesosy fa ny fahasoavanao anay amin'izao toerana misy anay izao. Any amin'ny toeram-piasana misy anay izany na amin'ny fiangonana izay ivavahanay izany ka tsy tokony irehare izahay, tsy tokony hevitra ny tenanay ho ambony sy mahay noho ny hafa izay. Izany rehetra izany dia fantatray tokoa fa mitondra lahelo, mitondra fahatezerana ho anao. Mamela reny eloka i Jesosy, mamindrafo aminay tompo malalo fa tafalatsaka tao anatin'ny fahadison-kevitra tanteraka izay mpanomponao. Nanadino ilay antso sarobidy avy aminao ka tsy nahatanteraka tsakany sy andavany ny anjara asa fanompona izay napetraka ao taminay. Ampio zay tompo, ampio zay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, ahafantarana isanandro ny sitraponao, ka ninona toeram-panompona ny antsonao anay dia ho tanterahanay amin'ny tahotra, ho tanterahanay amin'ny ovitra sy ny asanao Jesosy. Ary ezaka koa izahay mba tsy hanompo anao amin'ny firehereana sy amin'ny fiavana vonan-kevitra Jesosy, fa nao izany amin'ny fo mahitsy amin'ny fahamarinana mba hankasitrahanao anay. Ary koa mba hahatonga anay ho tonga ho voaloboka mamoa be, afaka moto izao tontolo izao, ary indrindra ihany koa afaka hijoro vavolombelona amin'ny fahamarinanao sy ny fahatsaranao izahay. Tazomy mafy zay Jesosy malala, tazomy mafy ifikitra aminao, ifandray aminao bebe kokoa isanandro. Ianao lay fody voaloboka aloha ranomaina, ka tsy mba ho sampana maina sy malazo izahay, fa kosa tena ho sampana miaina tsara sady be hery, tsy mitsahatra hamokatra vokatra tsara sady mamy. Ary dia tsy hanenina mihitsy ianao Jesosy ny fidy sy ny antso anay ho mpanomponao. Ka mbola itenenanao aminay indray androany hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamaniny dia ny olona ny fidiny ho lovany. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.